Atolotry ny radio fahazavana ho anao amin'ity alina ity. Aloka ny serana. Tantara nosoratany Andro Olive. Reto avy no nanomena tantara Zona Tenaina Meva Miaraka amin'ny Andro Olive. Tompona andraikitra sy mpanatotosa Zona Tenaina. Nanao se izay setra? Efa tena tsara mihitsy azaho serinjaka. Aikosa. Misaotra indrindra tamin'ny fikarakarany. Tsy maro tokoa ny namana toa anse a. Ny akabeazany mantsy angery se dia manary amin'ny andro sarotra. Fa ise kosa dia tena nanampy ahy mihitsy. Zany mahamposaka izy ary se. Izay ny tena isaorako anse ange. Mahafinaritra rehefa salamy se. Fa hono? Mbola tsy azoko ange hatramin'izao na tonga niloza nanjoan'se iny e. Lalana mahita sy malalaka be iny nefa dia any ambody azo se ny fantatra. Ay tokoa moa tsy mbola niresahako tamin'se. Zaho a efa salama tsara se ka raha manam-potoana se dia ho tantaraiko amin'se izay nitranga rehetra. Efa natokako hamangina se mihitsy ange ny androandroany e. Ay kosa. Tsara zany. Afaka miresaka tsara zany tsika amin'ny rahalahy. Fangady tena misy tantara lava be koa ary ty lozana anjoan'se ity e. Tena tantara lava tokoa a. Zany ve? Sady tiako zaraina amin'se mihitsy fa se mantsy mba namako azoko izarana ny tsy ambarateloko rehetra e. Niarika. Ary noko fa tsy tsaratsara serinjaka a. Tao mahaliana izy zany seka. Efa azon'se zao ny fahaliana ka tantarao ary fa miaino a. Zao ary. Asa raha tsaron'se fa ambitahiraka ny nanorahana tany Tomasina. Tadidiko tsaraka. Miaraka mivory anapaka izay andeha ange tika tamin'iny. Ka zay indrindra. Efa saika andeha taksi brosiana tamin'iny fa tapa-kevitra tamin'ny ora farany hitondra ny fiarako. Amin'izay mba afaka miala voly kely na miataka ny tanan-dehibe rehefa ora tsy fiasana. Marina ny aserisetra. Ararotina mihitsy ny fotoana fa efa azaka dava foana koa ty iainana isan'andro ka zay zany nahavoan'seko. Tsy nanam-potoana nijerenana izay tsy nety tamin'ny fiara noho ny akamehana. Raha zay ve ny nahavoary se dia ho tantara lava fa tsy edy akory njaka. Maharety se fa mbola ho lava ho any tantara. Ka tohizo ariko. Eny e. Fiolakolaky ny lalana mety tsy nanana iny. Vetivety foana dia nilozako Antananarivo. Ny fanevikevo ny hafanana tompany rivotra mahamay ny ala na ravinala mifangaro amin'ny akondro sy ny volontsangana manembotra ny sisin-dalana nafinaritra raha teo. Ny trano falafa mitsitokotoko etsy seroa reny dia ampy nahafantarako fa niditra ny faritanin'ny Tomasina. Ohatrrehetra. Fa mamaky boky ve asa miaino ny se mitantara? Eno io afy se ety koa. Fa nanomboko viana koa ary se ny be aingam-panahy ohatr'izany. Mihezo tsara e. Raha ny aina izay niainako se dia tsy nanontany an'izany akory. Fa dia inona loatra ny iainan'se tany? Efa nilaza tamin'se ange mba hanapaharetany e. Ka tohizo ary fa tena liana fatratra tokoa. Ary aza dia tapahan'se a fa tsy. Dia zao a. Mahavariana ary se ny mandinika ny fiovaovan'ny natiora manaraka ny alavira tany. Mahafinaritra izay rehetra tazan'ny maso. Tao zaridaina ny angaliana fatratra. Mitory fahatoniana lalina sy hatsarana tapotrohatra ka lasa ho azy ny saina hidera le mpahary tsy manam-paharoa. Ady angamba sambany se ny nandeha rery tamin'iny lalana iny ka sary nisy dikany tamin'se avokoa izay rehetra nijeren'ny mason'se.
Lasa poeta tsy fita sy marina. Mampime an'se zany. Nefa dia lazaiko an'se fa mahasambatra kay mahay miresaka amin'ireny zavaboary reny Rinjaka. Fa dia inona loatra koa ary ny nanjoa an'se tany ry sehatra. Tena niova mihitsy ange se izany e. Raha ny lohan'se ny voatonda dia angamba ny everika fa lasa tala kely se ty. Nanjoa aho Rinjaka. Nahita sambarana mbola tsy fantatry ny fisiko ohatr'izay aho. Tsy azoko. Taloha se dia nisorisory ny ati-tsaina ny tandra vadik'oditra tamin'ny fiainako a. Saingy tamin'iny andro iny dia toa nizara fitiavana tamiko avokoa ny zavaboary rehetra ka afapo tamin'ny fitiavana naboraky ny natiora tamiko ary Rinjaka. Fitiavana mitsabo andratrako rehetra zany. Fitiavana madio tsy misy tambiny, tsy mifono tetika. Tsapako fa sambatra satria niaina tao anaty paradisa tsy misy fitaka. Toa aiko isy anarana manokana ty zavaboary nanome fahafahampo an'se ty ry setraka. Aza maika se fa vao manomboka ange ny tantara e. Sa se fa reraka miaino sahady. Mbola tsy tsaroko nahaliana tony androany miaino an'se hatramin'izay nahalalako an'se izay ry setraka. Se ty komba be vazivazy. Marina e. Ka enoy ary fa mbola vao manomboka ange ny tantara e. Ary aza maika lalany farany aloha. Nefa alohan'ny hanoizany se ny tantara dia tiako mba ho valiany se aloha ty fanontaniako ty e. Miaino an'se ary ahy. Zao ary. Inona moa ny antony ilazany se fa tandra vadik'oditra amin'se ny sorisory sy adi-tsaina. Hatramin'izay dia olona sambatra sy milamina anie ny fahalalako an'se. Ay ve, amaly an'se tokoa fa enoy tsara. Fantatra se tsara angamba ny fianakaviako ny raibeko dia isan'ireo mpitolona mahery fo tamin'ny andro miary maty martyra mihitsy azy. Napita fanilo tamin'ny raiko izy ary dia dada ny modely taratra isan'andro tamin'ny finiavany anandratra ny fireneny. Toe-tsaina namola vola azy zany ka tsy nahagaga raha ny rehetra tao anatiko ny fitiava-tanindrazana Rinjaka. Dia izay zany ny antony nidirany se tao amin'io atoko politika misy antsika io. Zay indrindra. Ataoko ahoana moa ny anao be marenina eo anatrehan'ny fahorian'ny mpiray tanindrazana amiko e. Io ny sehatra ninoko fa fahako manampy ny malagasy namako dia nidirako. Nirehatra tokoa mantsy ry se ny filazana io atoko politika io fa hiado an'ny vahoaka madinika sy ny tombotsoany no antony hijoroany a. Dia resy lahatra ka niditra ho isan'ny mpikambana. Oka fa haiko sahadiny toy ihany. Satria isan'ny diso fanantenana toa koa se. Indraindra ny fahantrana atsikafona ny fahalemena azona mandeha misain'ireo madinika maro anisa. Zany mihitsy ry se tia. Mba hanjonona ny safidiny io. Tanjona nefa dia fitetiavam-bola sy voninahitra fotsiny ihany. Takatry le izy. Anka tsy mamenatra azy ireo mihitsy ny mamadika palitao rehefa izay no azahoany tombotsoa. Ary rehefa azon'izay ilainy dia tsy tsarony akory ilay vahoaka madinika nataony tohatra fiakarana teo. Fanantenana lanitra vaovao sy tany vaovao fotsiny. Zany mihitsy Rinjaka. Azony se tsara le izy. Fa iny nisy fitiava-tanindrazana marina fa ankehitriny ny teny hoe tanindrazana dia voafaritra ho izasy ny vady aman-janako ihany e. Dia izay zany niteraka sorisory sy adi-tsaina ho an'se isan'androko. Zany indrindra e. Za izay mahatsiaro vonga-pasika ray monja eo anatrehan'izy rehetra. Toy ny olona manonofy atoandro ny fiheverany ary Rinjaka. Za le tia ny tanindrazako amin'ny fitiavana madio. Le te hanongo-paka ny fahantrana. Le te hanandratra miasy ny fireneko efa miosina amin'ny tany. Saingy mahatsiaro tsy ampy hery. Soa dia mise ny fisiko e. Tsy adiniko ka. Mimbokevitra amin'se ary vonona noho ny ady miaraka amin'sika. Misaotra ry se Rinjaka. Fa hono a? Lasa lavitra ange izany resantsika izany.
Aleo se averina amin'le diany sy tany Tomasina fa liana nge ahy. Se liana fa za koa se faly mitantara. Teto Antananarivo ary njaka dia efa nikasa hijanony sakafo tao an-tsampanana. Saingy niova hevitra tampoka dia nitoizako ihany nidiako satria tsy tiako tapaka le nofinofo pahasambarako. Mbola te hianoko atao midika ve zany fa tena zavaboary tokoa ny zavaboary. Manakatra lavitra loatra se. Tsy nilaza fanoharana tamin'ny se mihitsy Zay zany le resaky seteriam-boalohany hoe mahasambatra amin'ny mahay miresaka amin'ny zavaboary. Azo ny se tsara le izy. Toy izao ary fa miaino any sery Ary aza tapatapahany. Dia voatafavoaka ny tanàna kely foana nefa ny fiarako se dia indro tovavy iray nanakana. Zay ary. Aza tapahana Tsy fantatro marina izay tao an-tsaiko fa avy hatrany dia najanoko ny fiara. Nivoaiko ny varavarana dia niditra tsy tampisalasala koa izy. Naka toerana teo ankavanako. Ny fampijery fotsiny izay dia samy mitsika. Tsy nisy teny, tsy nisy fanontaniana koa Hafahafa se izany Hafahafa hoany. Hitako. Nahoana mandray olona tsy fantatra. Sady amin'izay indray tsy manontany akory. Azoko an-tsaina fa tovavy tsara tarety nanakana ny sety matoa roboka avy hatrany nandray azy Tsara tarety koa izy Ranjaka. Nangala-pijery azy matetika nge Mazava ho azy. Ka nifanena indraindray ny masonay. Tazako ny endriny kanto ravahany volony oloholo naparitaka ny rivotra. Tsinjoko ny amevany tsiky ny mivantambantana aingon'ny fandaingana roa milentika eo amin'ny takola. Izy tokoa angamany le efa fahiny tao edena Ranjaka. Fony tsy mbola voafetaky ny mena rana. Natao ameny banga tamin'iny paradisako iny satria tsy tsara raha irery ny lehilahy. Tena feno nofinofo zany tantarany sy izany. Saingy nofo tena niainako Nofo nahitako asambarana ka satroko itohan'ny nofo foana. Dia tsy niresaka mihitsy zany nareo? Niresaka ihany ka. Izy ny namaky ny fahanginana voalohany. Fahanginana tompany ao am-potsika izany dia ilay mozika kanto tonga lavatra indrindra mameno am-potsika. Tsapanao ve fa mamakivaky tontolo tapitrohatry ny hatsarany sika Iaina. Angaolona fantatra ao miala tsiny aminao fa tontolo samy hafa mihitsy kay misy atsika. Nefa dia miveriko tsy tampy ambambana fa samy tombon'ilay tontolo rehefa namperana sika matoa nandray azy tampisalasalaana. Tsy azo Rentsika moana mifampizaratsika ny fotsika ny fandray tafa-tsy amin'ny teny dia tovomaika ny sainako fa mifampiako ny fanahintsika kanjo. Aio ve olona fantatra ao Tsy nahafantatra anao alohan'ny androany. Fa naizanao namaky ny resaky ny fokony na azendana.
Ka anaty mesako anarana anao hoe aina aina satria misy aina azoko hivelomana ny teninao. Misarika ny foko ahita fahasambarana ny tsikanao. Ahitako tontolo hafa ny eo anilanao. Aina mamelona ny nofinofo koa tena izy. Aina aza mitomany fa tsy diso fanantenana akory ianao ary ndeha noho ny nofinofontsika. Tantaran'se izany ka raha tsy sakaizako se dia niverika fa mamorona tantara. Tsy mpanoratra na poety akory se ka hoe ay amorona izany rehetra izany marina moa fa ny ainako teny zaraiko am'se fa ny mahagaga de hoe ahoana dia hoe namorona anarana itsona azy se kanjo tena anarany tokoa arak'se tsara ny tantara. Zay mihitsy ryseny mahafan'le tontolonay vao nanonona ny anarany dia taitra tampoka izy endratra izy nandinika avy eo vao niondroka tolon'olon-dresy hitako teny amin'ny endriny fa nisy alahelo tsy roa aman-tany nameno ny fony saingy tsy nanan-kery an-tany azy akory izy ihany na teny talohany se dia inona indray no tranga rehefa nazavy ny fifantsoana kely iny nitsika izy rse ny fahafany ny ranomasony toy izy fahatratra loatra nitsikiny iny toy ny fivelatra ny masoandro vao miposaka avy eny antsinanana ka mandresy ny voaly maintin'ny ny alina nandresy ilay aloka saika hibahana teo anelanelanareo tokoa azo nyse tsara dia inona ny toyany zao sea ny fampibanjana toy ny famatotra tsy ahisaraka tsony ny masonay atao tsy nilaina akory ny teny dia tsy nilaina ny feo fa masonay fampibanjana dia afaka ny famboraka zavatra betsaka noraisiko ny tanany dia nifohiniko mafy efa nanomboka nikasika azy izany se eny satria efa rava ny hevitra nampisaraka ny fonay ry nzaka dia ilay fonay tao efa voahomana iray safidy iray lalana iray tanjony aterina ho an'ny tao masina ve eny ateriko ianao ndao ianao atsoko hoe ianitra ianitra hoe ianitra nahoana no eo anitra ianitra satria tiako hoanitra merivery eo amin'ny fiainako ianao tiako hanymboly ny anitra ny fisiko re satria koa ny fiainana tsy misy anitra anie dia toy ny voninkazo taratasy ka mety anisy fanantenana zany mety ho kanto fa tsy misy anitra re angamba zany mihitsy koa fa ny anitra dia mety hotsofin'ny rivotra ka indaosiny ihany tsy hisy tavela ny anitra ihany koa ry aina dia mety hanintona ny fanambolon'izay rehetra mandalo ka bebe tsiriritra tsy aleonao miantso aho hoe fetra fetra amin'izay ianao tsy ho disy fanantenana rehefa ny mahalala fa mandra-pahafatony ny izy eto fa tsy ny mandrak'izay tsy ry anitra masika loatra izany tenao fa nahoana ka mbola eo ampokohana ny tsiri-pahasambarana ve za dia terenao isaina mifaika ny sahady
tsy ilaiko alefa lavitra reny saiko hoe faneziko androany a dia inona dia ho anitra merivery ny fiainako ianao afeno fahasambarantsika androany ampiasa aina tsy nyray hevitra kosa izay fa ny fanotsy fotsiny ihany tao amin'ny tontolonay hainay ny ara-tsambatra tao anaty fahatonian'ny natiora hainay ny nitafa tao anaty fahanginana ny ekenay ny ara-itety ny abaky ny nofo dia ny ray safidy izay anadiny izao tontolo izao sy ny oroorony ny an'ny ekenay ho izao tontolo izao njaka dia zasy izy ary reo voary nanotrona anay fa vao fampikasika ny taninareo dia efa fantatro fa efa mandindona anareo ny fiverenana amin'ilay tontolo nininareo no adinoana tsy nilaina akory ny ahafantatra ny ampitsorynjaka nefa to misy marina ihany aloha ny teniny sy fa ahoana ke satria nisy afony-drehitra tao am-ponay fa tsy navelanay nandoro izany no fihinonay ny firehetry ny nofo raha nisy masona narangarana amin'ny masona ifampibanjana dia nanantena hita olon-droa ifampiatoraka ifamihana ifanoroka mihitsy aza saingy tsy izany no nitranga fa inona ny nitranga ny fandinika atao olona vao ny fankalala fotsiny izay toy ny olona roa taitra tampoka tao anaty nofo lalina fanontaniana sesehena no hita teny amin'ny masonay ny valiny inona ny valiny ry setra mifankatisa aty izay satria nahoana nefa moa ilaina fantarina ve ny antim-pahaterahany fitiavany asa re toa tsy nanam-potoana andinihana an'izany koa nefa fantatro ihany fa lalamalama ny diavinay tsy fantatra izay miandry anay ao aloha ao hifanena amin'ilay fahasambarana efa nofisinay sahady ve sa hidona amin'ilay aram-bato anoritoro anay tsy hisy atarangana nefa nahoana ny niara-tsambatra izay nahoana ny nay niara-ny tety ilay tontolo fanamperana nahoana ny nay niara-ny tafa ny fanahanay ka ny famaly fity tamin'ny bitsika moana nahoana ny sambatra teo anilany ary sambatra izy teo anilako nahoana satria niara-tsambatra tao anaty ora vitsy tokoa nareo fa vao mipetraka amin'ny fanontaniana dia efa pirofo sahady izany fa atomotra sery setra ny ora ivoazana tsy maintsy hibanjina amin'ny fiainana amin'ny endriny tena izy angamba tokory ny zaka saingy ny fantatro aloha hatreto dia sambatra izay nisy afony-drehitra tsy haiko ny tonena tao anatiko ka tapa-kevitra ilazana amin'ny aina misy tiako lazaina anao nefa ahoana manambady ary aina ray ny zanako ve mba azonao tantarana amiko ve ny tantaranareo tsy manana antony anafenana izany aminao aka nefa kosa tao zadaikatra ihany natsikafona ny fahalemeko eto anatrehanao enao ary fa zany tantara ny fiainako aminao tiako fantatra ho avokoa mantsy momba rehetra hatramin'ny fahazazako mihitsy hatramin'ny fahazazanao inona no antony satria
tsy tiako izy ho takona izay tsy ho hita na miafina izay tsy aseho amintsika ary tiako atoky ahy ianao toy ny atokisako anao ihany koa. Raha izany dia matoky fa atoky anao koa. Misaotra eny ary miaino ny aina ary ahy. Fahazazako aloha ry anitra dia toy ny fahazazan'ny olona rehetra ihany angamba satria mbola teo dada sy neny. Sambatra kosa aloha satria sady malala ny dada tsy fony neny saingy tsy misy zava-dehibe tsaroko. Ny tadidiko dia taona vitsy monja ihany no nanekeko zaza dia efa nahatsapa fa tanora zazavavy. 12 taona monja dia efa niova ho tovovavy mahavabadana sakaizany fitaratra sy ny fiogo ary ny lokomena. Jejokely izany ndry. 24 taona zao. Manambady ary mananjanaka roa. Eny manambady toanao koa ny e. Zany ny hevitra fa ahita ny endrika ho diso fanantenana raha nitsotra taminao fa manambady. Gaga nefa fa nahitanao tsy taitra. Mazava amiko ny anton'izao ka satria manambady toa koa ianao. Tsy fantatra nefa efa fantatra ihany fa tsy misy toerana ho an'ny lainga sy mivitaka ilay tontolo fanamperana nomenantsika. Ka toy izao ary ny tantaranao Riana. Talohan'ny nanambadiako dia nanana ny tantarako toy ny olona rehetra ihany nifankatia tamina tovolahy izay ankizy miara-teizay anatry ny fony kely izay nanomboka tamin'ny fitiavana ankizy izany fa tateoriana dia mifamarotra tamin'ny fitiavana marina. Tena mifankatia izay ry anitra. Fifanajana sy fifandeferana ny fefina nodidina ny vohatry ny fitiavanay ka nampisandratra azy ho tapitrohatra teo anatrianay. Izany sambatra anao Riana ny aina fitiavana lehibe toy izany. Eny sambatra tokoa aloha izay saingy indrisy nefa fa naniny tsy navela haritra ny fahasambarana izany. Fa inona no nitranga? Hatramin'izao dia fanontaniana sarom-paliana misafotofoto ao andohako ka tsy ahitako fiadanany. Fa nisy inona Riana? Iza nanorina ny lalana tsy maintsy lalovany eto ambany masoandro ka mandidy fa raha misotro ny mamy ahany io dia tsy maintsy mitela mangety rapiso. Avela itsika fa hosetraina ranomaso izany. Eny avela ifaliako ny lanitra manga nefa aorian'izany dia avela ivadravatra ny ranomorambaratra diso ny fanantenako. Avela hitranga maray nefa hosolona alina mahatsiraviny izany aveo. Mampivarahontsana loatra izany fanontanianao izany Riana. Taratro sahady ny safotondrivotra nitondra ny hasambaranao. Asa lafa tao tsy navela iaina ny tena fahasambarana tokoa ny olombelona. Azo ekena ve fa mpandahatra eny izay nanoro izany fandaharana izany tsy fantatra hoe tsy fantatra fa hatramin'izao dia korotana saiko hoe iaina tianao ve ny hamaleko izany fanontaniana izany? Fa tena ilaiko be nefa mivalina izany. Angamba eny satria mila mihinan'Andriamanitra ianao. Fa mba azo manan-tsaina ve nefa mitohy an'izany tantarako izany sy anitra. Toy izo ary raha mbola tao anatin'ny fararampitiavana indrindra izay dia takonana terizitra ny masoandroko fa raha nanany anjaran'ny fahasambarako fantatrao ve izay nitranga tsy fantatro ka maty le malalako zanitra fa naninona
Desirianitra. Fanantenako soloana famoizam-po. Tsiko soloana ranomasy. Le vatana naharindriny ka miova vatana mangatsiaka. Tsy manana maso hijery atsony. Tsy manana tanana nafosafo atsony. Tsy manana vavy tory-tsiafana ko mandrakizay satria maty. Fantatra oina toa hoe vahafatesana e. Iaina, oko izay moa e. Raha maherisetra aminao loatra ny fahatsiarovana dia mingavy anao aza toizana tsony. Tsirianitra. Oka marina e. Raha ho nasendrana andaly aminy ka avelao hitobaka re. Mafy loatra ny kapoko ny fahatsiarovana ka ila tsy ho tatiko e. Nefa sao tsy manana afa-tsy ny anio iresahana aminao tsony an ka aleo toizako ihany ka. Ianao ihany angeny nampianatra tsy banjana afa-tsy ny anio e. Anio aloha mbola eto ary mbola io ianao ka aza rehefa lavitra ny saina fa ataovy ampy re zay a. Eny ary ekeko ny tenao sady efa teniko raha tokoa izy. Zany mihitsy. Tiako ireny mahitanao ame. Zany. Dia aza tomany tsony a. Eny re. Tsy tantiko no mijery ny ranomasonao. Eny ma. Fa tena mafy tamiko aloha nandozany ary antra. Azoko tsara ka. Tsy maintsy nekeko anefa izany satria tsy manan-keretina amin'izay voalahatra. Ny azoko atao dia mamoy. Isoroka sy anadiny lasa re raha toa ka vitako e. Tsy voatery anadimy azy ianao rena. Azonao tehirizina toy ny zava-tsara biby rehetra ny nisiny teo amin'ny fiainanao dia izay. Tena nandratra ny fokony nahita ny aina feno ranomaso ry Njaka. Azoko atsaina. Nefa tsapako fa ilainy namoaka ny alahelo mba namaivana azy ka dia navelako nanohy ihany izy e. Fa tsy nahatsapa ve sy eritrretra hoe tafavoaka tapaka tao amin'ilay tontolo nofinofy nisy ianareo? Tsy diso se satria ny fifampitokisana nisy teo aminay dia mbola tontolo feno fahazavana ihany. Marina fa niarany tomany izay nefa izany dia milaza ny fiombonam-po teo aminay ka. Raha tohizako angeny tantara dia nanambady ihany izany ena taty aoriana na dia teo aza ny ratraponanjo azy noho ny fahafatesan'ilay olon-tinika. Nandratra ny foko ryseny toy ny tantarany a. Fa ahoana ryseny? Ianao tsara fa indrindra nge izy ny resaka tamiko e. Nanomboka teo dia tsy nisy antony tamiko tsy ny fiainana. Nibalika ihany ny masoandro fa tsy nanazava ny foko. Nitondra fanantenana vaovao ny maraina fa tsy haiko ny raisiny. Satroko foana ho alina foana lafina ny fahoriako tao anaty aizina re tsy ho akoran'izao tontolo izao e. Inao koreana fa nandalo fotsiny ihany izany fihetseham-po rehetra izany satria nanambady ihany aloha taty aoriana. Heverinao ve fa mifanambadiana ny faratampony ny fahasambarana? Tsy niteny an'izany kosa ka. Rehefa za satria ny atopatopa mihitsy ampiainana teny aho dia nysarangotra tamin'izay sendra ny tanako e. Nitady tanana mikirana mba ho andro sy ho eriko. Dia
dia nanambady ary antra. Nanambady olona tsy tiako akory fa nanambady hery sy tanjaka hiadiana ny fantrana. Rosa ny zanakay saingy tsy naintsika tao atokatranonay ireny mahazoany mpitiavany. Tsy nainkorana natao ny volam-peny manana dia gaga manontany tena. Nahoana reny dia tsy haiko ny tohizana tamin'ilay nikeko vaty ilay fahasambarany fahiniko e. Fa nahoana no teny aminao nahitako ilay endrika ny fahiny, ilay tsikiny no maly. Aina Iantra tsy hitako tsony izay lazainy. Ny fahamarinana farany dia izao, ny fisinao teo anilako dia nampitapody milasako toy ny ainako indray ka sambatra. Tsy niteny tsony izy e. Ny ranomasiny mipatrapatraka namoto ny endriny. Te hampionnina azy ihany aho saingy tsy hitako izay teny ho lazaina tonona ny fahoriana. Te hamihana azy mafy koa aza fa te hanafisafy ny endriny voton-dranony loatra fa natahotrako. Inona ny tena natahorany sery sitra? Tsy fantatra olon-jaka. Atao toerana ngeza dia ngeza sahady teny meny haka sa daikatra. Angamba natahotra ny andiso fanantenana azy na natahotra ilay idealim-pitiavana tarafiny teny amin'isy? Tsy fantatra hoe. Tsaroko fotsiny fa namirifiry tena mirifiry ny alina. Saingy tsy renay akory izany. Tsy nanan-kery hibanjina ny manodidina raha teo ny lohanay samy trovana alahelo. Fa na izy ny tantara na zany hainy dia samy kotsan-dranomaso e. Inona nefa ny tena nampitomany ahy? Alahelo ny fahiny ny aina? Dia ny fahiny izay efa nigaza ny fasana ve sa ny fahiniko babangona? Fa moa sy ity mba be ranomaso koa e. Fa nga dia very ny sefa fo vato ny foko e. Teo am-pihainona ny tantarany dia lasa lavitra ny saiko. Atao tsy tsaroako akory aza fa teo anilako iaina. Tena ahoana loatra seriseritra? Ny tambenina tany amin'ny fahiniko ny fahatsiarovako ron-jaka. Inona marina moa no mba azoko lazaina? Taiza ho aiza tao am-poko ny nandalovan'ny fitiavana miredareda toy ny an'ny aina. Oviana teo amin'ny tantarako ny nandrenesako fihetseham-po teraky ny safidiko. Fanampenana ianao ry aina raha manantena an'ire tantara-pitiavana mampientanentana sy miredareda toy ny ianao any. Babangona tsy misy ninenina ny tantarako. Zany ve? Ny tsaroko nanamarika ny fahazazako dia ny sangy mahery fanaonay ankizy mpiara-milalao. Izay ny afarata ny fahareseko hatrany. Ny fahatany rako indray dia laniko tamin'ny fanovozam-pahalalana no katsahako diplôma. Tsy mba anisan'ny tovolahy jejo aho na nylolom-piremy voninkazo fa feno fahantsorana ny fiainana. Ka taiza ho aiza izany no nanombohanao ity? Fitiavana? Tsy namakafaka lalina izay atao hoe fitiavana akory ny saiko tamin'izany na dia efa lehibe ihany aza ny taonako. Fa ahoana?
ka ny marina dia tsy ndraika tamin'izany mihitsy aho nefa na inona efitsaina nitondrako ny tenako dia tsy nahasakana ny nofinofin-jazavavy tsy ho teraka tany am-pony tany zany. Inona no tsika an'izany? Ny tovavy indray ireny nanatona ahy. Zany? Ny fihetsika vatam-bantana feno fahasahinana sehony dia nanosika anaiky ny aitraitra am-pony ho revi-pitiavana tamiko. Dia tsy azo koa ianao? Niaraka tokoa izay. Nanaiky niara-mamakivaky no avy ary vetivety foana dia nampiorony izany tamin'ny mpanambadiana. Ray izao ny zanakay. Saingy misalasala ry aina. Tsy fantatro hoe endrim-pitiavana toy inona no nitiavako sy mbola hitiavako ny vadika. Eotrano. Endrim-pitiavana toy inona no nitiavanao sy hitiavanao azy? Tsy fantatro ry aina. Fa ny azoko antoka ankehitriny dia tsy mbola nandalo tao am-poko ny fitiavana mirehetareta. Tsy mbola fantatro ny lanjan'ny tena fitiavana teraka ny safidin'ny fo. Tsy fantatro hatramin'ny fotoana mbola tsy nahitako anao. Satria nanomboka androany dia sady ny ainako izany ny fantatro. Nangina tampoka ary seha toy ny olona tsy nahita ho lazaina intsony. Netiko nakasisy ny fiarako tena janoko. Tena marina ve fa tsy nahita ho lazainy sisa dia hanafina ny fiainany sy tamin'ny aina. Tsy tao am-poko velively ny hanafin-javatra tamin'ny aina. Saingy niaotra noho ny tantarako satria tsy dia aneo alemena teo anatrehany. Fahalemena toy inona tokoa aloha ty resansy ity. Satria tsaroako tsara fa izay ihany ny teny nambaran'izay tamin'ny voalohany. Nangataka an'izay tantaran'ny fiainan'izay tamin'ny aina. Raha ny tena marina dia tsy omby ho tany sain'ny vavako ny tamberi-pahatsiarovana mpisesika tao an-doha koronjaka. Nanjarina vesatra tamiko rehefa tiantoka maro nekeko ho tombony. Eny zavatra maro no nekeko sy mbola ekeko. Zavatra maro no nieretako sy mbola hiaretako. Zavatra maro no efa nileferako sy mbola hileferako. Sitra, fa inona marina ny zavatra mitranga ho tokantranon'izay ao e? Ilao kenda mihitsy azy. Tsy fantatro hoe satria nahoana any miaritra n'izany rehetra izany. Satria ve ty? Sa satria ny menaka hitakiana tambiny? Mahavaka koa zato fanontaniana seka. Ny fihevitra hatramin'izay dia manana tokantrano lamina izay ty. Nahoana tokoa moa tsy lamina? Kilometatra n'alina ny manelanelana anay. Indraindray ny fijereny ivelany dia mahadio hevitra ary njaka. Satria taraha fotsiny hoe narary mafy aho teo kanefa aizy volana vadiko. Mba nikarakara avy e? Mahagaga tokoa. Ny onona tamin'ny fanontaniana ny fahasalamako ao Tariby fotsiny ihany izy dia izay. Lavitra kosa ankehitriny misy azy. Any ampitan-dranomasina koa. Ekeko fa lavitra e. Fa raha tiany nijery ahy dia ananany tsara ny fahafahana nanao an'izany. Satria mizaka ny zoam-pirenena frantsay raha teo izy ka tsy manano sarotra ny fidiana aty. Raha ny vola indray dia tsy olana ho azy mihitsy ka. Fa ny tsy azoko ange hoe nahoana tokoa seny tsy nanaraka azy. Tsy nanaraka azy ireo eto an-tanin-drazako ary seha. Mbola misy adidy maro mila efaiko eto.
Tsy mitovy tanjony izay ka. Tsy mitovy jery ka tsy afaka hanerezana araka ny hevitro a. Sady abaribariko amin'izay fa io fipetrahana ny velana io ihany tsy mba nandeferako tamin'ny volana. Saingy na dia tsy nekeko aza moa izany dia lasa ihany izy. Ve ka nisy an'izany? Izany tokoa e. Izany ny zava-marina ry Nzaka. Ankehitriny toa tsaroako mitambesatra amiko izany rehetra izany. Te hitrotra ny ampon-dehilahy ato anatiko. Satria dia ny aina si. Tsy maintsy mijanona eto anke isika ry aina. Tena tsy manan-kery anao izana ny lalana intsony. Tsy maninona ka tsy mainka hisaraka aminao a? Ay, hijanona ato anaty fiara ve tsika sa tsy mangatsika ve aloha ianao e? Tena mangatsika mihitsy aloha e. Ahoary aloha esoriko ty akanjo ty anaovanao e. Dia ianao indray ve mangatsika? Lava tanana ny lopaka ato anaty akanjoko ato ka. Misaotra ary e. Iantra? Ahoana reny? Tena mbola mangatsika ihany ka. Izany eo? Avy aro fihiniko eto ianao amin'izay mba mifamindra fananitsika. Izany ve dia ampafany? Hoary izay? Tena mampafany izany ka. Sa mampatahotra anao ny fihiniko? Tsy matahotra anao aka. Ka maninona fotsiny? Sady tsy voatery hijanona ato anaty fiarako misy isika e. Tsy lavitra eto ange ka misy trano mba mihazo atoriana e. Nahoana raha makany tsika? Ina. Efa voalazako taminao fa tsy matahotra anao aho, satria fantatro fa tsy ary nisy raha tsy any mihitsy ianao. Enoko fa mbola tsy tafavoaka ilay tontolo fanamperana monenantsika retsika e. Le vohitra tsy misy olon-dratsy lavitry ny lainga sy ny fihetsaram-belantsika. Iena. Tianao a. Tamin'izay fotoan'izay indrindra se dia ny fanatona moramora molotra e. Izay no oroka voalohan'ny fanaovanay. Oroka feno fifaliana, oroka feno fitiavana. Enoko efa samy niandro n'iny fotoana iny raha teo nareo roka. Toy ny lakana kely vahompamintra, kanjo tojo le morona ny tany ihany. Dia niaraka natoro tao amin'ilay tranom-bahiny izany nareo? Nangatsika loatra mantsy tao anaty fiara. Sady tsy azo antoka raha teo ny fandriam-pahalemana ko. Azoko atsaina izay mety mitranga raha olon-droa miaina fitiavana miredareda no tafaraka irery ao anaty efitrano. Diso se. Fa ahoana se? Adininy izay sahady ve fa tontolo hafa mihitsy io tontolo ny ainanay io e. Tena tiako iaina, ary tena tia ahy izy. Noho izany dia tsy nisaina ny fandoto mihitsy izay satria samy olona voafatotry ny fanambadiana. Ka nahoana ary nareo no misangy fakam-panahy e? Inona ny anton'ny rahanareo tany amin'ny tranom-bahiny? Fa se ve tsy miaino e? Hoe ahoana e? Sa efa doton'ny fisainana mibaiko ny ankamaroan'ny olombelona se ka tsy mety mahalala. Efa nitantaraiko tamin'izay fa reraka loatra ka sao mampidi-doza izany. Nangatsika loatra koa nefa tao anaty fiara raha nijanona tao izay. Te tantara amiko izany si fa tsisy nininona nitranga tao? Eny ry se a, tsisy nininona nitranga tokoa. Kanefa efa voadinganareo ihany ny fefy.
satria efa nifanoloka nareo. Oroka ve? Zavatra ivelany ihany zany no Ranjaka. Efa fiatombohan'izay efa ho avy rehetra sady efa voaborak'izay tamin'ny mazava tsara ny fitiavan'izay. Io fitiavako azo io mihitsy no niaro atsy ho voasariko ny fitaoman-dratsy ka. Niaro any aina tsy ho meloka amin'ny tokantranony aho. Tsy efa eloka ve ny fitiavany olona ray ankoatran'izay efa nekena ry a? Eloka ve ny fitiavana madio amin'izay? Sao adino amin'izay ary fa Andriamanitra dia fitiavana. Endrika Andriamanitra ny fitiavana. Ary voajanahary ao anatin'ny olombelona raha teo koa zany. Tsy niniodiany aina. Iaina koa tsy nitetiky ny ambabo aho. Fa nandrakotra ho azy ny tontolonay toy ny zavona maraina zany ka nampamolovolony fonay. Okatra efa resan'izay aho. Tsy meloko izay ry satria nandresiny ratsy rehetra. Teo amin'ny adiny 4 teo angamba no nijanonanay tao. Laninay tamin'ny resaka nefa ny ankamaroam-potoana. Efa hadiva ny maraina vao nisotoany torokely ka iaina ny nanaitra. Miantra, maraina ny andro. Miandro ny maraina tsika. Hitondra inona ho antsika nefa izany maraina izany. Ny maraina no ilazaniko fa tapitra teo ny asambarako teo anilanao. Ampiratra amin'ny masoko izy mba hivoazako ao anatin'ireny fitiako. Iaina. Iantra, fantatra vitsy ny lehilahy manaiky ny iaina ao anaty fitia vitsiventso tsy mivahatra amin'ny aranofo. Marina aloha zany. Nefa vitanao tsara le izy satria fa na tsy misy vatana no tadiavinao amiko. Tsy neverinao lalina angamba ry anitra fa porofo ny fitiavanao ny vadinao zany. Aza lay mpanahy ianao ilaza fa tsy fantatrao ny endrim-pitiavana hitiavanao ny vadinao e. Fitiavana mandresy ny ratsy rehetra ny hitiavanao azy ka sarobidy dia sarobidy zany. Misotranao ary aina nampahiratra ny masoko. Fantatro ihany koa nefa ny manzoanao. Misy banga tsy mety feno ao anatinao satria asandratrao tafahoatra ny laza. Iaina, mety eza fotsiny ihany ianao iainana ankehitriny dia ho sambatra. Tehirizy toy ny fahatsiarovana tsara rehetra ny lasa fa aza vela nankatra ao am-ponao. Na zana ianao dia samy mahatsiaro fahampangany. Na izany aza ka Izany no herina ampifanakaiky atsika fa ankehitriny tonga maraina. Tsy manana anjara anao tsomiahy e. Hany mivady aman-janaka ao ianao ary tsy maintsy afoko. Iaina, aza mitomany ho aho. Iantra, mino fiainana any akoatra ve ianao? Misy ny fiainana ny akoatra ty fiainantsika ty ry aina. Mety mbola isy anjarako isenao fe any akoatra any. Indraindray dia mitady lalana voahana ny olombelona na dia efa hitany aza fa rindrina tsy azo tikenany eo anoloana. Eny, nefa heloko ve zany? Tsy haiko. Azo miana tsiny aho fa tiako loatra angenao e. Saingy tsy misy alalana hitiavako anao eto amin'ity tany ity. Izay no mahatonga isainany any akoatra. Andeha ary antra. Aza misainany anaty tratsony ianao fa namany efa tonga rehefa eto e. Dia misaotra indrindra tamin'ny asambarana ny rahantsika namana. Veloma sany avako izany. Veloma mandrakizay. Ena fotsiny arin-jaka. Naraisiko ny tanany. Ny fampibanjina afara no ny masonay. Samy nangano any.
toy vaky roa ny foko toy ny koro teo anatrehako ny lanitra sy ny tany. Nosy toy ny moramora ny tanany dia lasa izy. Tena lasa ve izy? Lasa tsy nerika intsony. Za nipitrapitra fotsiny nanara-maso azy. Tena tia ny aina ve se? Eny ry zea. Ka naninona no navelany se andeha fotsiny izy ka? Satria izay ny rariny, izay ny marina. Ary inona ny idirany lozana anjoany se tamin'izany tantara rehetra izany aloha e? Ay ve, izao ry zea. Rehefa lasa iaina dia lasa koa. Namely ahy avokoa na tsy fahampitoromaso na ny alahelo. Any ka tsy nahafeny familiana intsony aho. Teny ambody hazo ny fatratra ny fiarany se? Izay no nitranga. Niendrika aina ny tadidiko farany dia tsy nahatsiaro tena intsony aho raha tsy tonga taty amin'ny hopitaly. Vao nihiratra indray aho dia se no hitako. Diso fanantenana ve se eritretra? Efa fantatro ry se fa efa dify le alokanserana. Raha mba fantatro izao tontolo izao mantsy fa nisy fitiavana teraka teto nefa nafoy. Nisy fitiavana nafoy nefa ho velona mandrakizay. Renareo teo alokanserana. tantara nosoratany Anitra Olive. Reto avy no nanomehana ny tantara. Zonantenaina Meva Miaraka amin'ny Anitra Olive. tompony andraikitra sy mpanetotosa zonantenaina.